Sanjay Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Noltranao ny fampalalam-baovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous présente Niva. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltrano ny vaovao. Tsy tanteraka hatramin'ny farany ila fikonokononana anao ny fitsipaham-pitokisana ny praiminisitra sy ny gouvernemanta izay nokasainy ireo solombavambahoaka ho notanterahina noho ny tsindry ara-politika nahazo ireo maro anisa. Hoy ny solombavambahoaka voninahitsy Jean Eugène ankilany saika nametra-pialana ihany koa ny filohan'ny anteny meram-pirenena Razana Mahasoa Christine raha ny fantatra no ity raharaha ity. Nanomboka tamin'ny taona 2024 hatramin'ny 2024 5.10 isanjato tamin'ireo vola novatsiana avy any ivelany no nampiasa raha ny tatitra nandritra ny fandaharana sarindra no tanterahiny PNUD sy ny USAID teto Madagasikara. Antotanisa izay mampiseho fa ambany ny tahan'ny fampiasana ny vola avy amin'ireo mpamatsy vola tonga eto Madagasikara hoy izy ireo. Tranga tsy fahita no niseho tao amin'ny sekoly CEG Radama voalohany Toamasina. Nandritra ny fotoanan'ny fianarana, ny kikika ireo mpianatra, nisy ny nidomany, nisy kosa ny torana sy tsina tsy aroteny. Nilaza ireo mpianatra fa mety vokatry ny fanotana fady nataon'ny naman'izy ireo nandritra ny fotoanan'ny tsangatsangana tany amin'ny kasikady tao amin'ny valan-javaboary Ivolony no anton'izao tranga izao. Niakatra 500 ariary hatramin'ny 1000 ariary ankehitriny ny kilaon'ny Provende raha nambarany tompony andraikitra. Anton'izany ny fiakaran'ny vidin'ireo akora fototra toy ny katsaka izay ampiasaina amin'ny famokarana. Niala tamin'ny toerana omaly ny filoham-pirenena peroviana Pedro Castillo rehefa niezaka nandrava ny parlemanta. Nitsangana tao aorian'izay ny gouvernemanta vonjinaika hampandeha ny raharaha any Peroa. Ny andindinin'izay rehetrany. Manatra ny araba tombo klasy tombo vavy tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao ala izao ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany anokafantsika ny fampalalam-baovao ny mahakasika ny motion de censure tsy hatanteraka hatramin'ny farany ny fikonokononana anao ny fitsipaham-pitokisana ny praiminisitra sy ny gouvernemanta izay nokasainy ny solombavambahoaka ho tanterahina no ny tsindry ara-politika mahazo ireo maro anisa ho ny solombavambahoaka voninahitry Jean Eugène ankilany saika nametra-pialana no io raharaha io ny filohan'ny anteny meram-pirenena Razana Mahasoa Christine fanampanazavana hoentiny Henri Florian. Na efa nahafeno ny fetrisa takiana sy efa tafapetraka teo anivon'ny bromaritry ny anteny meram-pirenena zany taratasy mahakasika ny fitsipaham-pitokisana ho an'ny praiminisitra Antsay Kriston ny andron'ny omaly hagagana ny andro rehetra fa notsoahana teo anivon'ny pejy ofisialy ny anteny meram-pirenena ilay filazana mahakasika izany. Ary androany maraina nisy indray ny fanambarana vaovao izay nosoniavy ny filohan'ny anteny meram-pirenena Razana Mahasoa Christine izay milaza fa tsy manaraka ny fepetra rehetra faritan'ny lalam-panorenana sy ny lalana manan-kery eo tamin'ny tany sy ny firenena. Ny fametrahana ity antota-taratasy fitsipaham-pitokisana natao ity ka tsy azo raisina. Manetra ny maro ihany koa ny fahitana fa misy taratasy hafa indray mampiseho fa tsy azo raisina ity fitsipaham-pitokisana ity izay ahitana ny sonian'ireo bromaritra vitsivitsy eo anivon'ity androm-panjakana ity fa tsy misy ny sonia ny filohan'ny anteny meram-pirenena. Tsy fanarahan-dalàna ho ny solombavambahoaka voafidy tao mora feno be ny fanatsoahana ankitsirano ilay taratasy fitsipaham-pitokisana izay efa tafapetraka omaly ity izay nitarika ny saika ho fametram-pialany ny filohan'ny anteny meram-pirenena. Motion de censure rehefa déposé officiellement tsisy mahafaka manatsoaka ny ary rehefa 105
de 105 fa tsy nahita zavatra ohatrany ty aho dia ankitsirano fotsiny zao de foananao tsoahana fotsiny asainao tsoahana fotsiny zao tanao na de misy signature manatsoaka ny zavatra eo amin'ny ataony présidente azy aty à gauche tsy fanao zany tokony aty à droite dikan'izany misy fahamezanao misy pression eo ny voateur nanao an'io raha ny fahalalako sy fahatarako tsy kanao démission izy tsy kanao démission ny présidente fa nonjy le pression maro zay de zay tsy anaovany démission raha avy aminazy marina zao tsy mahasoa ny président de république zany tsy aminany aho fa manao analyse politique tsy tokony anao zavatra ohatran'izany président de république anao menace ny député very fa tsy doigny io député ho fahafaniny député ve ataonao anaovanao menace na mafisiny atrany fa tsy mitombona ihany koa ny filazana fa nisy halatra sonita amin'ity taratasy fitsipaham-pitokisana ity ary na mafisiny fa tokony ho sahijoro ireo sobava-bahoaka izay milaza fa nisy nangalatra drisoniany ahafantarina ny tena marina odala ve le olona reo tsy mitenin'izay hatram'izay hoe anarany alaina fotsiny ohatran'izao de hoe aveo de tsy démentir izy fa aty vao midémentir izy aminay 105 no afaka ilaza idémentir fa nitereny izy nanao an'io na ny nangalarana sola afaka ijoro izy am'zany manova sara le ataoko zao raha lehilahy zany raha vehivavy koa dénoncer ny zavatra hoe tsy lety zay satria zany mangalaky solia zany tsy azo atao mampigadra zany tsy sola afaka angalaky solia député zany mampiseho ny fahalemen'ireo mpanohana ny fitondram-panjakana ankehitriny izao tsangandravatra izao ho ny solavomboaka ny betroka tokony ahay fampiresaka aloha nisy predonakafo raha ny fanazavany ny fitakina zavatra hoe tombosoanao kely ve no hatonganao anao motion de censure anefa anareo agnatin'ny fitondrana de tokony anareo tokony fampiresaka aloha mandeha anareo any amin'ny filomperneny kanefa anareo ane olo filomperneny raha misy zavatra ataony PM tsy mety de toujours anareo mandeha any amin'ny président de république direct hoe zao zavatra tadiavinay fa tsy hoe ananganao sinisiny anareo fantarinareo fa misampy hafa anareo amin'ny zavatra io inona ny antony tsy mettre en politique lahatra amin'ny olo mamitry anao zany motion de censure napetakanao ty zany azinareo tsy mitombona ty satria zahay aty côté contre an'io contre vanan'io zay mazava sara contre vanan'io zay sy agnatin'ny fitondrana fa raha soatra zahay zany azinao magnaky an'io de manjary magnamevahana ny fahasaranam-boaka eto amin'ny tany sy firenena satria inona ny antony raha am'izao situation zao sahirany olona nohon'ino noho ny zavatra nitranga eto tsy napoizina resaka hoe covid-19 ny resaka ny ahitany resaka fantatsinay zany ka raha asanao tabataba koa zany eto vao miakasera ny mponina eto Madagasikara ho an'ireo mpamakafakara politika nanaovana fanadiadiana na izahana alamindamina araka ny zavatra hita ankehitriny aza ny toedrara tsy hijanona amin'izao ireo sobavim-bahoaka hanaka tokony handray fanapahakevitra ny premier ministre ny azo ambara dia tsotra mikasika ny premier ministre lehibe ny gouvernementa efa voalaza n'ireo solom-bavim-bahoaka ny antony na tonga n'izao fitsipaham-pitokisana misy savorivory zao raha zany ao amin'ny toeranao dia efa nisy tantara teo aloha tamin'ny premier ministre teo aloha Jean Ravelinarivo izay nilaza fa tsy nametra-pialana nefa efa vita ny fametra-pialana ka ny angatahako andriamatoa premier ministre dia tsotra be mametra fialana fa zay ny atao hoe olon-kendry fa tsy lamina intsony io satria efa mazava ny hevitra solom-bavim-bahoaka fa ianao zany dia efa voalaza ireo le antony anasoranao tsy tantara intsony ina ny antony dikan'izany tsy mahomby ianao fa mihiba ny fijery ny vokatretinao teo anivon'io nitondranao an'io lapa-panjakana mahazo arivo raha vamaina araka izany ny fitsipaham-pitokisana izay nokasian'ireto solom-bavim-bahoaka apetraka ireto andrasana ihany koa ny toy ny raharaha indrindra fa ny fiaonany eo amin'ny solom-bavim-bahoaka sy ireo mpikambana amin'rafitra ny gouvernementa ny herinandro ho avy izao nampiato vody maika ny fitokonana ireo piasa eo anivony ny anteny merandy olona androany afahan'ireo loha olona mandraika fanapahan-kevitra momba ny volavolan-dalàna mahakasika ny teti-bolam-panjakana 13 nilaza ireo piasa fa iverina hitokona rahampitso raha toka tsy tonga androany ny karaman'izy ireo intsakila ny nanovany ladinika ireo loha olona ka hodiniana rahampitso ny LFI 2023 fanampanazavana nandray fanapahan-kevitra ny syndicat-ny mpiasa eo anivon'ny anteny merandy olona ka nampiato ny fitokonana aloha tamin'ity androany ity tsy ilazana fa mpampiatso ny raharam-pirenena mba ahafahan'ireo olona mandinika ny volavolan-dalàna ifeny ny teti-bolam-panjakana 13 amin'izao fotoana izao alakamisy androany
androany a no anatanterahana ny fandaniana ny LFI na izana tsy zany ary a misy ny fanarahana na tonga ny fanatanterahana ny fandaniana androany izy io moa araky ny fitakin'ny mpiasa foana mikasika an'le karama dia hoe tsy mitsahatra ny hetsika raha tsy tonga ao amin'ny compte-ny mpiasa ny vola dia zareo kosa nefa nanome toky fa efa andalam-pivoana ny vola zay ihany ny fampirisahana tamin'ny bromaharitra zany dia zay mahatonga an'le hoe aloha andeha ny LFI. Tamin'ny telo ora tolakandro teo no tokony rosoana tamin'ny fandiniana sy fandraisana fanapahan-kevitra ireo loha olona momba ny volavolan-dalàna ifenitetim-bolam-panjakana 324 niova tamin'ny ora farany anefa izany ka nahemitra ao amin'ny andro ny Rahampitso Zoma. Etsy andaniny ireo mpiasa efa nahazo fampanantenana fa anio no andraisan'izy ireo ny karama. Alohan'ny afako omaly zany efa nisy ny procédure na mikasika ny famoahana ny karama fa na izany tsy zany ary tsy afaka miala amin'ny teny nomeny zany zay hoe mitoy io raha tsy tonga ao ny karama amin'ny compte zany fa mba tsy isin'le hoe izahay no misakana ny LFI hoe manohitohina ny tombotsoan'ny firenena dia nanaiky izahay no andaniana azy ka rehefa tapitra ny androandroany vita ny LFI ka mbola tsy ao ny vola zany tsy tonga ao amin'ny compte-ny mpiara-miasa dia mitondra ny hetsika Rahampitso Zoma. Andrasana araka izany na noho ny fitokonana ireo mpiasa raha tsy voaray anio ny karama na anaraka ity lamy manapetraka ny loha olona ity amin'ny fanemorana ny fandaniana sy ny fandaniana ny volavolan-dalàna ifenitetim-bolam-panjakana 324. Nanomboka tamin'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2025 isanjato tamin'ireo vola novatsiana avy any ivelany no nampiasaina raha ny tatitra nandritra ny fandaharana sarindra no totosainy ny PNUD sy ny USAID teto Madagasikara. Antotanisa izay mampiseho fa ambonitry ny tany fampiasana vola avy amin'ireo mpamatsy vola tonga eto Madagasikara hoy izy ireo. Fanampanazavana. Ny taona 2024 nahatratra 3.7 tapitrisa dolara ny vola novatsian'ireo mpiara-miombona antoka teto Madagasikara araka ny nampafantarana ny fandaharana sarindra androany. Tafiditra anatin'izany ireo fanampiana sy fampindramam-bola samihafa raha ny fizahana nataon'ny PNUD sy ny USAID 4.5 isanjato amin'ireo vola novatsiana teto Madagasikara ihany no nampiasaina nanomboka tamin'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 izay ambany mihoatra ireo vola niditra teto an-toerana. Manoloana io, ilaina ny ezaka amin'ny fangaraharaana ahafahana manome antoka ireo mpiara-miombona antoka hoy ny PNUD. Raha ny hevitro manokana, isan'ny tanjona amin'izao hetsika izao ny famantarana ny tombana amin'ny tahan'ny fampiasam-bola avy any ivelany io. Ny zava-dehibe indrindra dia ny famantarantsika miaraka ireo dingana sy tondrozotra mba hanatsarana io fampiasam-bola io. Tsy hoe hijanona ho mpandinika sy mpamakafaka fotsiny ihany no tanjona. Tsy maintsy fantarina ireo pitsopitsony rehetra fa ny fanjakana manatsara ny tany fampiasana vola avy any ivelany. 7 isanjato amin'ireo vola vatsiana ho an'ny Madagasikara no tsy tafiditra anatin'ny teti-bolam-panjakana na ny loi de finance ho ny fiarahamonim-pirenena CCOC. Anton'izany tsy fisian'ny fandrindrana avy amin'ny fanjakana amin'ireo vola miditra ireo. Zava-dehibe ihany koa ny fanaovana tatitra mikasika ireo famatsim-bola samihafa. Ny impact moa zany dia raha tokony hoe zany raha mba nisy planification ka efa mipetraka tsara hoe zao ny zavatra andrasantsika amin'ilay fampiasana le vola dia lasa hoe tsy tratra zany le objectif raha hoe tsy ampy le vola nampiasaina. Fa eo koa moa zany hoe eo le hoe tokony hoe absorbe tsara zany le vola hoe nampiasan le vola tsika fa eo koa le hoe fahaizana nampiasan le vola mametraka foana tsika hoe aiza le efficience sao dia sanatry ny vava hoe lany le vola dia efa nia tsy nandeha taty amintsika ohatra le vola fa lasa hoe corruption, lasa hoe détournement de fonds sanatry ny vava. Zay le apetratsika hoe tokony mazava le résultat tokony azontsika ary tokony misy évaluation avy eo hoe zao zany zavatra tena azo. No tanterahina androany atrikasana moana ireo tolon-kevitra mikasika ireo famatsim-bola teto Madagasikara taorian'ny fanadadiana no tanterahiny fandaharana sarindra tanjona ny fanatsarana ny fampiasana vola avy amin'ireo mpiara-miombona antoka.
mianao anatin'ny sondro bidim-piainana tanteraka isika eto Madagasikara hoy ny mpaetoekarena antony izany nisy fahaiza mitantana ny fanjakana sy tsy nifisian'ny politika mpanjakana miady amin'ny fahantrana entsakilany azo ataon'ny banky foibe ny mametraka politika monitaire mba hialana amin'ny fiakarany vidim-piainana amin'ny alalan'ny fampidinana ny atany findramam-bola hoiatrany ireo mpaetoekarena fanampanazavany tsy fahaiza mitantana avy amin'ny fanjakana no antony fisondrotry ny vidim-piainana eto amintsika ankehitriny hoy ny mpaetoekarena tsy manohana ireo mpandraharaha sy ireo orinasa mampidi-bola eto an-toerana ny fitondram-panjakana ary tsy manana politika mazava entina hanohanana ireo tantsapamokatra fahaizan'le fanjakana mihitsy zany mitantana n'le politika amin'ny ankapobeny azadinany fa Madagasikara ane zany est en quasi cessation de paiement ndika le cessation de paiement ne zany hoe raha orinasa zany ty Madagasikara ty efa mametraka efa fahity tanteraka zany bakirovitra ozy ny tanora fa efa mametraka zany izy ny fahitiny any amin'ny sehatra tokony anaovana an'izay io moa nidiran'ny guerre Ukraine rehefa famokarana ohatra eto amin'ny tanà eto amintsika zany nipotika le izy ane raisitsika fotsiny zao ny cyclone zany tamin'ny voalohan'ny taona reny de potika avokoa ny sehatra famokarana tany atsimo atsinanana ohatra de tokony nanana politika zany ny fanjakana nanoana andreo tatsaha amin'ny resaka fambolena entsakilany isan'ny vahaolana eo anatrehan'ny fisondrotry ny vidim-piainana ny fampiakarana ny fandaniana izay ataon'ny orinasa sy ny isa-tokantrano amin'ny alalan'ny famoronana asa eo ihany koa ny fampidinan'ny banky foibe ny tahan'ny findramam-bola amin'ny alalan'ny politika monetaire izay apetrany hoy hatrany ny mpaetoekarena zany hoe ampidininy ny ta findramam-bola ataon'ny banky tsotra satria ny banky tsotra zany mindram-bolany amin'zareo de ampidininy ny ta iny de amin'izay ainsi de le banky tsotra zany akavola betsaka ao aminazy rehefa midina ny ta iny atsona hoe taux directeur de aveo ndray anjara amin'ny banky tsotra ndray mampidina ny ta ny findramam-bola ataon'ny olo tsotra ny ménage sy ny entreprise zany hoe ampidinina ndray zany ny taux d'intérêt zay zany fomba ampiakarana ny dépense any amin'ny entreprise sy any amin'ny ménage satria tsara manamarika fa ny entreprise sy ny ménage no agent économique voalohany afaka miassurer ny stabilité macroéconomique eto amintsika tsy aivina niakatra ho 5.300 ny fisondrotry ny vidim-piainana ny volana aogositra lasa teo raha ny salanisana avoakan'ny Instat nojerena niakatra 7.700 ny vidin'ny entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro niakatra ho 10.200 kosa ireo sakafo voahodina sy ireo zava-pisotro tsy misy alkaola 7.400 ny fiakaran'ny saran'ny fandaniana ara-pahasalamana 7.200 ny fiakarana teo amin'ny fitaterana raha toka 3.500 ny fiakaran'ny vidin'ny angovo ny koja tokantrano sy ny fitaovana ao an-tokantrano no ahitana fiakarany ambony indrindra izay mahery ny 1.300 lafim-baovao hafa kosa indray mikatona ary mitsatra ny fampianarana eny amin'ny ENS nanomboka androany araka ny note navoaka ny université n'Antananarivo taorin'ny fitokonana anifanisy teny Ampeflo atreto tsy mbola fantatra ny fotoana iverena ny fampianarana ankilany ny lamma toy ny isanandro ny teny Ampeflo sy ny manodidina fanampanazavana fietsika tsy nazahoana alalana io no antony nankatona ny université an'Antananarivo ny ENS nanomboka androany raha ny fanazavana tao anatin'ity noty izay niparitaka ity hatrany hiatra ny sazo ho an'ireo mpianatra izay nitarika ny etsika tsy nazahoana alalana io ka entina eo anatrehan'ny conseil de discipline eo anivon'ny université tsy fantatra hatreto ny fotoana iverenan'ny fampianarana eny anivon'ny ENS Zany androany ny lamina ny fifamoivoizana teny Ampeflo saingy rakotra mpitandro ny filaminana teny an-toerana tsy aivina fitokonana mikasika ny isan'ireo mpianatra tafiditra ho mpiasam-panjakana no antony korotana tao anatin'ny 2 andro andrasana ny mikasika ny raharaha momba ireo mpianatra voasambotra sy ny fanapahan-kevitra ireo tompona andraikitra manoloana ny toetra raha mahakasika ny fampianarana izay hatrany ataon'ny fitondram-panjakana Anjorobalo raha oharina amin'ireo sehatra hafa ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara ireo mpampianatra pikaroka nandritra ny fivoriana no tanterahin'izy ireo atao antsiranana tsy mifanaraka amin'ny asasahan'izy ireo ny tambiny raisiny hoy izy ireo ka izy ny fepetra ho raisina raha tsy mihaino ny fanjakana fanazavana
mahatsapa ireto mpampianatra manam-pahaizana ambony eo agnivony université mpanjakana mivory eto Antsiranana fa ataony fitondram-panjakana malagasy anjorom-bala ny momba azy ireo. Maro ny asa takina ao aminy hoy professeur Totoasiny André, nefa tsy fanaraka amizay ny valika sasarany. Mijanonao gradiny fotsiny ihany izany professeur na ny mpampianatra mpikaroka mitondra titre professeur titulaire sy ny professeur émérite. Mitarika olona hanao doctorat, mitarika ny olona mpampianatra mpikaroka anankiray mba hanana le diplôme mari-pahaizana farany ambony, antsona hoe HDR amin'ny teny tsotra, habilité à diriger des recherches, matafavoaka publication na fizarana zay vokatry ny fikarohana ho an'ny fiombonam-ben'ny mpikaroka masahana ny sehatra anankiray tsy mora za nefa hatreto dia mijanona ho grade fotsiny fa mbola tsy misy le atao hoe sitraka na karama zany raha tsorona mifandraika am'izay, izay zany anisan'ny marary. Mitaraina ho tsy manana piay ary miaina ao anatin'ny fampanantenana poakaty hatrany izy ireo raha oharina amin'ny sehatrasa hafa. Marina fa toliary no nampiatrano ny fivorian'izy ireo tamin'ny taona 2019. Isan'ny songadina nandritra ny filan-kevitry ny ministra no tanterahina omaly nisy fampitam-baovao sy nisy fanambarana ny filoham-pirenena manoloana nisy fanakorontanana politika kasaina atao eto Madagasikara. Voalaza ao anatin'izany ihany koa fa tsy maro toerana ny firenena vokatry ireo krizy nifanesy ka tsy tokony isintsony ny olana ara-politika. Tamin'ny tsisy fotoana ity ihany koa no niantsony filoha nisy fahatongavan-tsaina nisy ampisehatra politika sy ireo olom-bofidy. Lafa vaovao afa kosa indray totosa androany teny amin'ny commune ambanivohitry alatsinainy Ipity faritra avakina karatra nisy fanamariana nisy fanamboarana amin'ny fomba ofisialy ny asa fanitarana sy fanavozana ny orinasa mpamokatra simenitra eto Madagasikara izay teo ambany ny fiahin'ny filoham-pirenena fanampanazavana. Anisan'ireo faritra manan-karenarena kibony tany ny faritra vakina karatra. Anisan'izany ireo akora fototra fanaovana simenitra izay misy eto amin'ny commune Alatsinainy Nibity atao anatin'ny district Antsirabe faharoa. Raha tsy ahivina ny tantara dia ny taona 2027 no nanomboka namokatra simenitra teto Madagasikara ity orinasa lehibe ity ary mamokatra simenitra manodidina ny 7 alina sy 100 taonina amin'izao fotoana izao. Vokatra fiara-miasa misy eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny vondrona sementisy dia isy ny fanitarana sy fanavozana ity orinasa ity. Tanjona ny ampitombo avy dimeny ny famokarana simenitra amin'ny taona 2024 ary kendrena ny atratrarana ny fahavitatena ara-tsimenitra sy ny ampidinana ny vidiny hatrany amin'ny 4,1 sy 1 alina ariary ny simenitra iray lasaka raha toka 3 alina ariary izany amin'izao fotoana izao raha nambara ny filoham-pirenena izay tonga taty atoerana. Nandritra izao fotoana izao ihany koa nanatanterana ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa eo amin'ity vondrona ity sy ny fitondram-panjakana. Satria misy réserve na calcaire goavana be ny ankora maro anaovana simenitra eto amin'ny toerana misy atsika ity. Dia anao usine goavantsika fa tonga eto ankehitriny hitokana ny fanamboarana usine vaovao izay atratra avy dimoeniny vitan'io usine io zany hoe 1 million de tonnes ny usine vaovao apetratsika eto ary vita afaka hotona hitondra asa hitondra fampifantsona ho amin'ny Madagasikara ramantoka amin'ny population. Zava-dehibe ty lazaiko anareo ty. Dia ny fifanarahana amin'ny sementisy dia ny fomba ampidinana ny vidin'ny simenitra. Ankehitriny ny vidin'ny simenitra reo importé miala any Tomasina 30 000 ariary. Ny simenitra tonga Antananarivo 26 000 ariary. Non, 26 000 ariary ny any Tomasina. Tonga Antananarivo 30 000 ariary. Rehefa vita ity usine ity osiniavintsika eto Androany fa ny objectif ahotratrarina dia $70 ny tonne. Izany hoe 14 000 ariary ny sakana simenitra 50 kg apetratsika sy zao vita amin'iziny. Ary indrindra ny fanarahako tamin'ny sementisy dia zao ny simenitra dia vokariny eto Antsirabe noho izany tsy maintsy ho mora
farafakely ny 5 000 ariary mihoatra ny Antananarivo sy ny any Toamasina misy menitra izay amidy eto Antsirabe eto plateau vavy eketsika satsakeny asoteraka mandeha araka izany dia tontolo sandroany teto amin'ny komuna Alatsinain'ny Bidy fatrivakina karatra ny fanamariana ny fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny asa fanotanana sy fanavaozana goavana ny orinasa mpamokatra simenitra ary vinanina ny amokatra simenitra ray tapitrisa taona ity orinasa ity amin'ny taona 2024. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao fiseto kelitsika eo anatiny ireto doka varotra ireto ndahoary. Gratos! Arao memempona amin'ny Telma TV ny Coupe du Monde. Mankanesa fotsiny any amin'ny Telma Shop na midira ao amin'ny telma.tv/foot dia mahazo Telma TV adiny ray memempona be zao ianao. Aza tara! Telma TV, safidy tsotra malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 ariars. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Dia tartrony kely nampiasaiko satria ny hitako hoe mitazona ny endrik'ilay karaotra ny vaovao foana mitahiry ny lokony manamora ny fanadiovana. Nickel vitre no ampiasaiko. Ny tena itiavako azy manitra izy, manala tasy sady tsy mamela trasy. Hitanareo amin'izao e. Nickel, mpanjakan'ny fahadiovana. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Oro, une efficacité longue durée. Manahirana mihitsy ny manetsika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra nefa izany hatramin'izay nampiasako ny couche-culotte Molfix izay. Rovitrika, alato ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaloko tsara ilay couche teo aloha dia ariko avy eo. Ka mifaly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika moa mamoa rehetra andao ampiasa couche-culotte Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix mitombo amin'ny fifaliana.
tavaverina eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao indray isika tranga tsy fahita firy no niseho tao amin'ny sekoly Siarada voalohany atao Toamasina nandritra ny fotoana fianarana ny kikika ireo mpianatra nisy ny nitomany nisy ihany koa ireo torana sy tsy natsiaro teny nilaza ireo mpianatra fa mety vokatry ny famitana fady nataony naman'izy ireo no nahatonga izao tranga izao fanampanazavana. Ny saotaka tanteraka ny sekoly iray manontolo ny varaontsana ireo mpampianatra ka voaterina mpiantso-piandry sy manam-pahefana ny tompon'andraikitry ny sekoly nanoloana ny tranganisy nanomboka ny alatsinainy lasa teo ka hatramin'ny androany maraina ny kikika ireo mpianatra no sady nitsipatsipaka nisy ny nitomany nisy ny torana sy tsy natsiaro teny tao anaty fotoana fohy toy izao ny fitantaran'ireo mpianatra ny aina ny zava-nisy voalohany boka nisy nandeha takagny dia izay enimpolo takagny dia tomobile raika foana andehananay dia magnatra ny raika kalokany dia zao vao mierigna koa malaka anay dia izay ny altaty zegny ny izay faharoa dia efa tamin'ny sivy dia avy izay tonga takagny izay dia mbola nandeha nizaha biby kalokany izay nandeha nizaha biby dia avy nizaha biby izay dia ninambary dia avy ninambary amin'izay izay hoe izinjareo no hoe hoandro amin'ny kaskady dia tsy niken'olo zegny izay nandro takagny ny monsieur nitondra anay tsy nagniky dia izay zegny ny montsina izay jiaby dia izinjareo foana andana foana anareo koa hoandro fa kofa tonga lera dia makatra dia iaho izinay dia nandry izay tonga takagny tonga tamin'ny kaskady zegny izay nisy fijoroagna tambony takeo dia nandro izay jiaby nandro dia izinjareo hoe makatra dia nakatra izay efa abavy izay io zareo jiaby mbola nandro dia fa tonga amin'ny tany nananay vary takagny izay dia zareo mbola takagny foana dia nomboka takeo amin'izay zareo nifampatahotra hoe misy biby be zareo misy zao dia visy vevy raika zay hono namany zay hono izy nitagnaty rano takao sady nakavola hony sady nitondra lambo dia izy avy takeo amin'izay voatsitony dia lavo izy dia tonde toragna hony tonde manondrotrondro raha foana izy hoe ino raha tondrony akeo tsy hita aby raha tondrony tonde naka tomobile zay tamin'ny enina zareo niala taty le zareo voalohany niala tamin'ny enina dia avy takeo amin'izay nandignany regny tonga koa zay zao vao nalaigna koa dia igny amin'izay avy takeo tonga amin'izay tamin'ny latsinainy amin'izay zao vao raha igny amin'izay tonga dia misy fiantraikany be tamin'ny fianaragna tiky raha io dia zaza jiaby legny tsy nandeha koa dia lasa trarotra koa. Za aloha tamin'ny voalohany za kaka nahita viavy lava be zay dia avy takagny izy tonga dia nanondronondro foagna izy dia oziny hoe ndao oziny anao oziny agnaraka anahy oziny dia zaho tsy andeha tsy manan-kery ny vatako anare dia mbola tonga dia sitomony za dia za moko tsy avy tonga dia nikindeny amin'izay za avy take dia tonga dia avy take amin'izay tonga dia toragna dia tsisy raha tsaroko dia avy take amin'izay izy tonga dia andao oziny zaho tsy andeha dia mbola nikindeny foagna za lava be angofony dia alainy amin'izay tongotra jorijoritiny dia miteny aloha hoe za tsy agnaraka anareo oziny raha tsy agnaraka anay dia misy voniko oziny raikaraika aminare dia niteny mokany izy hoe misy mpiara-mianatra aminare raika oziny ninaka raha takagny oziny tsy hay hoe inona lenjare vola oziko tsy vola oziny fa raha hafa raha resa bola zegny aby oziny tsy ahoako dia tsisy hidirako ho aza dia mbola oziny ndao oziny agnaraka ana za tsy agnaraka anao dia fitake jorijoritony fogna tongotra antegna dia vakeo izy mandeha tetaka kely koa izy miverina koa tany jiaby re poipoirany daholo magnindraindraika izy afara antegna magnindraindraika dia avao magnindraindraika amin'ny sisiny akagny ratsy be tareny takomandrandra igny dia masony mena be za nianatra tamin'ny nomaly za nahita ny raha io tamin'ny latsinainy zao za mbola tsy nagnino fa nomaly za raha mainty be izy dia lavarandraka be zay izy dia avy amin'ny vitre igny ahitavanay ananjy vitre la fenêtre nahita ny raha izy dia izy namitandrina anahy fogna izy dia namako nitomany dia izy mangina ho anao dia karaha nikitiny mafy be za dia fitake toragna za fitakeo tsy ny ankizy vavy rehetra kory no nahita ilay ramatoa voalaza fa lava be no sady ratsy tary be izay nampiororo nentiny nitahotra kosa ny sasany raha nenambara ny mpitsabo nanao ny fizahana ireo ankizy ireo tsy voatery zaza rehetrarehetra reo no niseho an-javatra fa nohon'izay hoe mbola tsy matoy ny sain'le zaza dia malaky be andairany zavatra zany fa ny zavatra misy raha fa natao le ankety na question dia nanao an'izay excursion tany avoloina zazareo dia nisy zavatra voadingana zany le zavatra tany nisy fangalana volan'le zavatra tany dia ireo zavatra reo hono araka ny tantaran'le zaza nagnaraka andreo
de ny sasatrasany no tratran'izay fa ny ankamaroany dia ny fatahorana fotsiny. Nilaza ny tangalamena amin'iny faritry voalohany iny fa toerana fanaovana tromba io toerana io ka tsy tokony anaovana maloto na ihany koa andikana fady fa toerana misy tompony. Tsy azo amboarina raha maloto ary ny vola le apetrany mpisetrany zany tsy azo alelena fotsiny ary raha misy raha nalaka anany zany de raha zavatra nitsindra amin'ny tany zany tsy tiany le zavatra raha napetraka an'le misetra zany de karaha misy le olan'le zamadinika le mpianatra zany nalaka le vola nanao raha maloto tonga de azonaritany zany izy de toerana koa fisefan'olo fisetran'olo le takana hoe olo misetra magnano tromba reny tsy tiany le natao raha maloto le vola napetraka alenjareny ko nalaka vola zany zareto de vignitra zany le tsindra amin'ny tany. Ny zavatra le viavy lavabe zany de zavatra tsindra amin'ny tany mipetraka amin'ny tany io zany de tsy tiany zany le zavatra napetraka le olo mpisetra iny zany na len'ny zamadinika reto zany de vignitra zany le tompony tany io. Pisera dia iray kosa ny laza fa tsy mbola nisy tao anatin'ny taona maro ny asany tao amin'ny valan-javaboary io ny tranga toy izao. Raha ny tena marina aloha zany le toerana de efa natokana ho androna foana ary na zaiza de sanganena sady gaga raha na heno fa hoe misy an'izany trangan-javatra tahaka izany fa efa ela ihany raha ny tenako manokana de efa ela ny asa tato amin'ny parky voalohany efa eo amin'ny 12 taona zay ny asako tato fa mbola tsy naheno trangan-javatra ohatran'ity henontsika ty zay azo lazaina hoe mahagaga de mahatalanjona tokoa. Misy manko ny olona indraindray ny olona samy manana ny finoany ihany koa de misy ny olona sasany tsy misy aiay izy maka zany vola zany ary na ny tenako zao rehefa nisy fotoana naka vola teo fa tsy mbola nisy seho-javatra taty amboko na atao amin'ny vady aman-dranako na atao amin'ny tokantranonay fa zany ngamba tsy haiko hoe par coïncidence ngamba ny mpiara-tsara-dama ty voatery na tanteraka moa ny fampianarana taorian'izao tranga izao ny alatsinainy ho avy izao kosa ny fantatra fa itoindray zany. Lafombaovao hafa kosa indray tafiakatra 500 hatramin'ny 1000 ariary ankehitriny ny klony Provence raha ninambaran'ireo tompon'andraikitra anton'izany ny fiakarany vidin'ireo ankora fototra ilaina amin'ny fanamboarana izany toy ny katsaka. Fanampanazavana. Ankoatra ny entana ilaina amin'ny andavanandro, miatra ho an'ireo sakafom-biby ihany koa ankehitriny ny fiakaran'ny vidim-piainana. Raha toa ka manodidina ny 500 ariary hatramin'ny 2 ariary ny kilony Provence ho an'ny akoho sy ny kisoa teo aloha, niakatra ho 503 ariary hatramin'ny 503 ariary izany ankehitriny. Ny tsy fampiny famokarana ireo akora fototra toy ny katsaka, ny soja, eo koa ny fiakaran'ny vidin'izany eo amin'ny tsena iray isam-pirenena no anton'ny fiakaran'ny Provence ho an'ny biby raha ny finambaran'ny tompon'andraikitra. Ny Provence izay natao hanafainganana ny fampitomboana ireo biby fiompy. Raha ho amin'ny fiompiana ohatra hoe akoho manata-akoho fakana nofo eo amin'ny 30 andro na 70 andro zany de efa afaka mamoaka akoho tsika amin'ny lanjany 2,700 grama farafakelany zany. Raha manaraka an'le toromarika indrindrandrindra fa manaraka anay sakafo zany na ho an'ny akoho manatody lava io na ho an'ny akoho fakana nofo na ho an'ny kisoa de misy an'izay avokoa zany raha ohatra ianao ka te hahazo vokatra tsaratsara kokoa de mampiasa an'ilay ohatra hoe vitamina sy ireo fanafody raha ohatra hoe fambolena izy zany de ohatra hoe zezika sy ny karazany zany. Ho an'ny fiompiana omby manokana, ankoatra ny fiakaran'ny vidin'ny Provence, ny zerafaty antoka ireo mpiomby taorian'ny fandalovan'ireo rivo-tovozany sesy izay nampianany sakafo ho an'ireo omby raha ny fanazavana. Na tonga n'le sakafon'ny omby tsy nisy zany tsisy vary satria maty ny vary de tsy nanana stokazona mololo zay. De voatery zany le omby be maty ny vokatra ampidiriny tsy misy. Zay nefa tsy manana ento manana ividanana Provence satria ny vary nambolena entina amelomana azy raha tsy nisy rehefa tsisy moa ny vary inona moa ny entinao iady eo. Ny fampitomboana ny famokarana anatiny ireo akora fototra, eo koa ny fiarovana ireo biby fiompy manoloana ireo aretina samihafa no isan'ny vahaolana ahafahana manatsara ny sehatry ny fiompiana. Nisokatra nanomboka androany ary farana ny alahady izao etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny andiany voalohany amin'ny tsena be iray isam-pirenena sy ny vokatra avy aminy. Isy mandritra izany ny fampiratiana sy ny fampiofanana mikasika ny tontolon'ny fiompiana. Eo amin'ny lafiny kolotsaina kosa indray nanomboka androany tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny festival Zaza Raptez etsika ara-kolotsaina atao ampahafantarana sy hanomezan-danja ny kolotsaina hip hop sy ny rap eto Madagasikara. Fanampanazavana Abraham Sandriamanana.
Telopolo taona ankehitriny anisin'ny mozika rap teto Madagasikara. Ao anatin'ny fanamariana izany ny fanatanterahana ny festival Zaza Raptaizany dia ny fahaenina. Fotoana nomezan-danja ny gadona rap sy ny hip-hop. Sama nisy zavatra ohatra zao hoe misy artista roa amby folo ao anatin'ny katekira hip-hop tonga eto Madagasikara manao seho goavana ohatran'izao. Na olona tsy tia rap ara zany na olona tsy mbola nafantatra rap hatramin'izay dia asaina tokony tonga na mijery andro ray amin'ireo fotsiny ary dia mba mijery hoe inona ny zavatra tokony atao. Anatin'ireo fahatongavan'ireo vahin'ireo eto zao dia misy ny featuring be ou créé entre un artiste gasy artiste vahiny moa fa dia hita amian-dalana eny tsy maintsy ho fantatry ny olona amian-dalana eny foana zay mampifandray ny vokatra lokal sy ny vokatra vahiny. Tanjona ho an'ny hetsika nisy ny fifampizarana amin'ireo mpanakanto avy eto toerana sy avy any ivelany amin'ny alalan'ireo seho samihafa. L'objectif c'est la vinany isian'ny seho miavaka sy ahafahana miala voly ary isian'ny fifanakalozana eo aminay mpanakanto sy ireo mpijery ary ireo mpandray anjara rehetra ahafahana mifety miaraka anatin'ny kadona hip-hop. Cette belle fête hip-hop ouais. Mpanoana ofisialy mandritra ny festival Zaza Raptaizany dia ny fahaenina izay nanomboka androany ary faranany sabotsy izao ny avy eo anivon'ny Telma Madagasikara. Tetikasa mifanaraka amin'ny zava-misy amin'ireo faritra no tokony imasona manoloana ny farim-piaina ny mponina amin'izao fotoana izao hoy ny FAO. Karazana tetikasa mivantana mifanaraka amin'ireo ango-baovao no ahafahana miatsy amin'ny tsy fanjary-tsakafo raha ny fanazavana. Marefo amin'ireo karazana loza voajanahary ny any amin'ny faritra antsimon'ny Madagasikara, ankoatra Nigeria any atsimo. Mivoatra hatrany tsy fanjary-tsakafo no ireo tondra-drano sy rivo-doza manimba ny fambolena any amin'ny faritra antsimo atsinanana. Manoloana izany, tsy mamaly ny filan'ireo mponina, ny akamaroan'ireo hetsika tanterahiny fanjakana ho ny FAO androany. Ny fidinana ifotony sy ny fakana ireo ango-baovao avy amin'ireo mponina no ahafahana mametraka tetikasa mamany olana amin'izay tsy fanjary-tsakafo izay raha ny fanazavana. Naraisitsika ohatra hoe tamin'ny taona 17 sy 20 rehefa nahita fa tena hisy fiantraikany mafy ny haintany na ny El Niño dia nanao an'izay le nametraka tetikasa atao hoe anticipation, action d'anticipation ny FAO ahafahana mametraka mialoha asa karazakasa izay mety hiaro ny fidiram-bola ny mponina eo amin'ny fambolena isaky ny dolara izay napetraka ho fiarovana an'izay fivelomana zay dia farafahakeliny $4 no niverina. Nandritra ny 10 taona, faritra miisa 7 manerana amin'ny Madagasikara no nisitraka ny tetikasa mifanaraka amin'ny filana ifotony. Tamin'ny alalan'ny ango-baovao ny sisava karakarainy FAO, raha nitatitra no tanterahina tetsy Anotsy androany. Afaka mamokatra vary efoka amin'ny lanja 7 taona isaky ny hektara ny eto Madagasikara raha ampy ny fiofanana sy ny fitaovan'ireo tantsaha hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Afrika Res raha ny fanazavana misy ny tompony amin'ny fahasalamana ny fihinanana ity karazana vary ity ary mety amin'ny olona diabetika. Fikambanam-behivavy tantsaha miisa 5 avy amin'ny faritra Vakinankaratra, Aloatra Mangoro, Antsimo Andrefana, Sofia sy Menabe no nahazo fiofanana sy fitaovana mifanaraka amin'izany avy amin'ny Afrika Res. Fifandraisana, mitohy fifandraisana na hoe tsisy famatsiam-bola tsony ary zany hoe contact amin'izany foana ihany fa na izany zany ary niezaka ny Afrika Res hoe alohan'ny faranany tetikasa dia efa manana fifandraisana zareo amina sehatra hafa ao anatin'izay resaka vary izay mba ahafahany mahaleo tena rehefa menany zareo koa ny fitaovana rehetrarehetra ahafahany hoe mahaleo tena amin'ilay fanatanterahana an'ilay asa sy mba hampaharitra an'ilay fanaovana vary étuve. 570 ny mpianatra malagasy manana diplôma baccalauréat frantsay no misafidy ny hanohy ny fianarana any Frantsa tamin'ny taom-pianarana 2024 raha ny nambarany Masoivo frantsay androany. Hatreto sarotra ho an'ireo mpianatra maniry hanohy fianarana any ivelany ny fikarakarana taratasy raha ny nambarany hatrany. Fanampanazavana.
mahery ny 507 ireo mpianatra malagasy nisafidy ny anohy fianarana eny amin'ireo ambaratonga ambony any Frantsa ny taona 2022 raha ny tarehimarika azo teo anivon'ny Masovy Frantsa androany. Isan'ny sakana ho an'ireto mpianatra malagasy maniry ny andrato fianarana ny ivelany ireto ny fahasarotana amin'ny fikarakarana viza. Maniry nianatra any France, Paris. Tombony andreo mianatra ny ivelany eo aloha le fampianarana. Ny any somary ambonimbony kokoa ny qualité zany dia tsy manahirana rehefa mioccuper poste rehefa mivoaka avy eo. Ny eto Madagascar be dia be fianarana tsara eto fa any amin'ilay resaka spécialisation ohatra hoe ny anazy zao antsika marketing sy communication digitale dia hitako hoe any misy spécialisation tsaratsara kokoa ho an'ny mpianatra malagasy zao tena hitako olana ny resaka frais de scolarité. Firenena aloha mahantra zay ny voalohany indrindra dia ny accessibilité an'ilay fianarana tena hoe sarotra tokony hoe améliorena ho aty Madagasikara zao le accessibilité an'ilay fianarana dia tokony hoe asina ouverture zany le université pour d'autres filières fa aty Madamo dia hita hoe zao vita amin'ny bac da hoe hiasa fa tsy hoe hanao étude supérieure na sy ny tariny. Manoloana izay fahasarotana iainan'ireo mpianatra maniry anohy fianarana ny ivelan'izay nilaza ny Masovy Frantsay fa izy ny vahaolana ho raisina ary mpianatra malagasy anarivony amin'ity taom-pianarana vaovao ity no andrasan'izy ireo. Donc c'est cette 7e édition, on va accueillir des milliers d'étudiants malgaches. Amin'ity andian'ny fahafito ity dia mivonina ny andray mpianatra malagasy anarivony izahay izay mpianatra malagasy maniry anohy fianarana any France. Ny anjara ndraiky ny campus sy ireo mpiara-miombonanoka aminy dia ny mitondra ireo solotenan'ny sekoly avy any ivelany anatrika ity salon ity. Ifanakalo hevitra amin'ireo mpianatra malagasy, ifampizara amin'ireo mpianatra ny amin'izay tokony atao sy ny hoe inona ny mahazava-dehibe ny fanohizana fianarana any ivelany. Io ihany koa ny anampin'izy ireo ny mpianatra amin'ny famolavolana tetikasa sy tanjona ho amin'ny ho avy satria efa maro ireo tafita tamin'ny fianarana tany ivelany sy manana asa tsara ankehitriny ary niveriny eto amin'ny firenena. Minao fa izany ohatra izany no mahaliana ireo mpianatra amin'izao fotoana anohy ny fianarana any ivelany toy ny any France, Bordeaux, Strasbourg ary Paris. Sont attirés pour venir faire leurs études en France, à Bordeaux, à Strasbourg, à Poitiers, à Paris. Nanomboka androany ary aharitra 2 andro ny foara momba ny fampianarana any Frantsa andian'ny fafito eny Analakely. Isy mandritra izany ny dinika sy fanehoana ireo sapam-pianarana azo atao any Frantsa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray niala teo amin'ny toeranisy omaly ny filoham-pirenena Pierovianiana Pedro Castillo rehefa niezaka nandrava nisy Parlement nitsangana taorian'izay ny gouvernemanta Vonjimaiky anapahana sy anohizana nisy raraha any an-toerana. Fanampanazavana eo amin'ny sariny France 24. Niongana tamin'ny toerana omaly ny filoham-pirenena Peroviana Pedro Castillo rehefa nikasa nandrava ny Parlemanta mandray ny toerany Vonjimaiky amin'izao ny filoha-levitra Dina Boluarte. Androany nidina andalambe tao Lima renivohitra Peroa ireo vahoaka mpanohana ny Pedro Castillo. Nisy ny fifanandrinana tamin'ny mpitandron'ny filaminana nandeha ny torabato sy ny fanimbana foto-drafitrasa nosamborina ihany koa no ny fahadisoany ny fanapa-kevitra noraisiny ity filoha teo aloha ity ary nalainy ny mpampanolalana ambavany. Loha hevitra misa enina ny fantatra fananaovana fanadihadiana azy izay mifototra amina raharaha kolikoly. Ity filoha ity izay 17 volana no nandraisany io andraikitrio ary izao nesorina tamin'ny toeran'izao. Fandravana ny Kongresin'ny Republika izay notapahan'ny filohan'ny Peroa mba tsy ahafahan'ny parlementera miroso amin'ny fanonganana azy no hevitra hitan'ity filoha ity rehefa niafana ny toedra rata ny toerana. Fanapa-kevitra izay tsy voasakany ka niroso tamin'ny latsabato ireo parlementera nanala azy ary antony lehibe nandraisan'ny fahefana mpampanolalalana io fanapa-kevitra io ny fahitana incapacité morale tamin'ny Pedro Castillo. Ny atoandro teo nanao fianianana ny filoha-levitra Dina Boluarte izay nanohitra ny filoha Pedro Castillo tao anatin'ny andro vitsy ary nanameloka ihany koa ny fikasana nongam-panjakana. Taoriny ny fandraisan'ity filoham-pirenena Peroviana mpisolo toerana ity ny fitondrana naneho ny heviny ary ny araha-bazy no ny famerenana amin'ilony ny demokrasia ny fikambanan'ireo firenena Amerikanina. Dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no azonay natolotra taminao tamin'ny tsisy androany ity ankasitrahanay anao tany tokatrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.
Vous a présenté Nivavo. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 à 1 pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.